Vatsim-panahy etny pasteur Ratovelo Roger. Indray zany fifaliana indray ry Jesosy tomponay sy mpanjakanay io. Fa raha nisaraka teto reto zanako ziona reto tao anatin'ny fiarahana aminao alina. Dia indreto tafara indray eto apototsy ny azo fijalianao indray manantena ny teninao. Manantena ny hafatrao. Makasitraka feny Jesosy fa raha namakivaky an'iny aliny tokoa manko izay aliko ny fahafatesana dia norovanao ka tsy nisy latsaka na dia bomba ray ary. Fa namarinao tamin'ny tokoa ny teninao fa tsy maintsy ho tafita izay rehetra notahinao. Misaotra betsaka Tompo, makasitraka ny amin'izay rehetra mbola iveranao anay tsirairay aby. Ny amin'ny famindrapo tsy mitsahatra rototsaka ao aminay satria fantatray dia fantatray fa tsy mendrika ao anay koa izany fahavelomana izany. Fa noho ny famindraponao dia indreto izay fa mino hery tanjaka ary mbola afaka miaino indray ny teninao izay aina ho an'izay mahazo azy ary indrindra ho fahasalamana ho an'ny fanahinay. Matoky lalandava Jesosy fa ilay Satana izay tady hanapodika ny fifandraisana ankehitriny dia efa didinao sady amin'ny anaranao Jesosy velona avy any Nazareta tsy hanankeritry tsy hanapahefana. Fa ianao no hanamarana ny teninao foana hoe hiasa aho ka iza no asakanao. Dia misaotra betsaka Jesosy io, misaotra fanahy masonao. Hamasino raha ny teny izay afafy androany mba hitondra vokatsoa any tsirairay aby eo ampamakina ny tontolon'andro mpiainany. Misaotra Jesosy io. Aleluia. Amen. Dia mbola ampitombona amintsika mandrakariva riavana ny fahasoavana mampiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny bokin'ny Exodosy toko fa 5 andiny fahaenina amby roapolo no vatsim-panahy no meny tompo antsika amin'izao farany herinandro izao. Exodosy toko fa 5 andiny fahaenina amby roapolo. Rehefa hita diovakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha zoto iain'ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ka hanao izay mahitsy eo imasony sy iain'ny lalàny ary hitandrina ny didiny rehetra dia tsy asy ataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egyptianina fa izaho no Jehova izay mahasitrana anao. Amen. Fantatry dia fantatry reto zanak'Israely reto ry havana ny zavatra nanjo andreo Egyptianina fony izy mbola feno fahotana ny aina tany amin'ny Egypta tany. Ary androany Andriamanitra dia te hampatsiahy anazy an'izay zavatra hoe jereo toy andreo jereo fa ny aretina izay nataoko tamin'ny Egyptianina dia tsisy ho ataoko aminao raha manaraka ny lalako sy hitandrina ny didiko ianareo. Ary dia mampatsiahy antsika ihany koa. Mampatsiahy io satria tena efa diso haintsika loatra izany teny izany say hiadinintsika ka indro fa hampatsiahivin'Andriamanitra indray androany hoe raha zoto iaino ny feon'i Jehovahandriamanitra ao ianao ary hitandrina ny didiny rehetra. Andriamanitra izany ry havana dia mitady olona hakatony teniny. Andriamanitra izany dia mitady olona hanao ny sitrapony, hanaja azy. Andriamanitra mitady olona miaina ao anaty tahotra azy ary hanaiky azy. Dia hoy izy hoe raha mankatoy ianao raha mitandrina ny zavatra izay asaiko tandremanao ianao raha manaja ireo zavatra asaiko hajainao ianao dia tsy misy ataoko aminao ireny aretina izay nataoko tamin'ny Egyptianina ireny fa izaho Jehova izay hanasitrana anao. Ary izany teny izany ry havana dia miantefa amintsika mianakavy satria ny fahafantaran'Andriamanitra fa handalo zavatra be da be izao sy ianao dia napetrany ao anaty baiboly izany ary horenesinao androany. Ary tian'Andriamanitra ho resy lahatra ianao. Tian'Andriamanitra hanaiky ianao androany fa na inona fitsaboana efa natao ka tsy nahomby. Androany afaka manasitrana anao. Androany
afaka manafaka anao amin'izay endrika manaintaina anao Andriamanitra. Ary zay ry havana no mahatonga antsika ao anatin'ny fotoam-bavaka anomevahana feno ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa ny sitrapon'Andriamanitra nomena vahana ao anatin'ny fivoriam-bavaka anankiray dia tsy maintsy mihetsika ny herin'Andriamanitra. Ary porofon'izany ireny fijoroana vavolombelona ireny. Sao dia mihevitra isika ry havana fa hoe vitany mivavaka fotsiny ireny fa tsy maintsy misy ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra tao ary nisy ny hetsika tsy maintsy tiano tanterahana. Ary dia izany manapirofo ry havana fa miaino ny vavaka Andriamanitra. Androany ary te hilaza aminao ao, aza reraka e, aza mitsahatra mivavaka e, aza mitsahatra manao ny sitrapon'Andriamanitra e, fa many olanao Andriamanitra na eo amin'ny sehatra inona na eo amin'ny sehatra inona. Raha tena mivavaka mifonao ianao ary manao ny sitraponao. Ary vao marina izany araka ny voalazany eo amin'ny Jeremia hoe dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy eny hosotrangiko izy. Ary dia sotomboko kely fotsiny saintsika indray androany ry havana. Ilay Andriamanitra izay milaza zavatra tsy nisy no lasa nisy dia izy no miteny aminao androany ho tanterahako tokoa ny fanasitrananao. Ary tsy vitan'izay hoe ho tanterahako fanasitranana izay ihany fa ho izy hoe areseho koa amin'ny ny haren'ny fiadanana. Andriamanitra izany dia anapirofo amin'ny olona mandroso ara-panahy, amin'ny olona mifikitra fa tsy mpanasitrana fotsiny izy fa mpampiadana ihany koa. Ary izay no ilazana amintsika izay miaino izay maro am-baovao zao ry havana hoe hiadana tokoa ianao fa izao hoe mivavaha tanterao ny sitrapon'Andriamanitra ny fikira aminy. Eny e, hiadana satria ilay haren'ny fanasitranan'Andriamanitra dia izao izay endry zavatra mikika anao, izay mety edy zavatra marary anao, izay mety zavatra tsy milamina eo fiainanao dia hoy ny Tompo aminao androany izao no Jehova izay manasitra anao. Fa androany koa anefany dia mila bara amintsika fa mitranga ao aorian'ny etsim-pinoana ny fanasitranana. Ary zay ry havana lezana amintsika mifoana hoe tsy ilain'Andriamanitra ny olona mivavapavapoana fa ho antsika miaino eto androany mitaky olona miaina amin'ny finoan'Andriamanitra ary miaina miaraka amin'ny asany Andriamanitra. Sa mahatsiaro ny tantaran'ilay vehivavy narary nandritra ny 12 taona isika ry havana. Ary volaza fa raha nare miamin'i Jesosy izy dia nanao hetsika ara-pinoana ary laza fa na dia ny fitafiany ihany aza no voatendriny dia ho sitrany izy. Ary dia nisafidiny tsy nijery ny lasany izy fa tao an-tsainy dia zao hibanjina an Jesosy ary hikitika ny akanjo. Ary eo amin'izay fetezana hibanjina an Jesosy izay ry havana, eo no fiandohan'ny fanarenana ny fiainan'ny olona iray. Mandalo lalatsarotra ianao androany, miaina zavatra tsy araka ny sainao ianao ka mahatsiaro manaintaina. Mpanjiny Jesosy, izay no mahatonga mpanompon'Andriamanitra ananatra ilaza foana hoe rehefa tonga any amin'ny fotoam-bavaka re Jesosy rery ihany mpanjiny, aza mijery olona ianao, aza mijery izay fihetsiketsehany olona manodidina anao ianao. Fa mila zato tsotra izao hoe Jesosy te hiaona aminao androany, te hita ny tavanao androany, fa dia milaza aminao fa tsy maintsy tafahoana aminy ianao raha tena katsahinao amin'ny fonao tokoa Jesosy. Ary ditantsika fa tamin'ny fotoana nikelezan'ilay vehivavy erika nandeha nanantona an Jesosy teo ilay finoana no niainy, satria tsy nisy nanaporisika izy fa tena avy ao anatiny mihitsy no nipolotra ny faniriana. Ary vao nikasika ny lamban'i Jesosy izy dia rihitra ny loharanona reto. Ka izany ry havana ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fanasitranana, ny vahaolana dia eo amin'ny Jesosy lalandava foana. Ka minoa ianao
fa raha manalavitra n'Andriamanitra ianao, sy manatona an' Jesosy ianao, sy manao hetsika ianao, dia manalavitra anao daholo ireo fitahiny, fahasoavany, fanasitranany, vahaolany, fa ianao no miaraka Satana miaina miaraka aminao. Betsaka ry olona no nanaraka an' Jesosy teny foana tamin'izany fotoan'izany diavina, fa tsy natsapa, tsy nanana finoana fa Jesosy inge ilay mpanasitrana, Jesosy inge ilay mpamaolana, fa dia nanara-poana teny fotsiny, miorakoraka teny fotsiny, ny mpiainy malala isany. Aza mba ho isany manara-poana an' Jesosy, fa fataro indray androany fa Jesosy irery ihany ny tena mpanasitrana amin'ny lafiny rehetra. Ka ilazany hoe izao no Jehovah Andriamanitra no nofo rehetra. Moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko va? Ko tandremo rahalahy, fa andao isy aminareo anana fo ratsy, tsy minoka hiala amin'Andriamanitra velona. Fa miantso Jesosy hoe maka-nesa ty amika anareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa zaho hanome anareo fitsarana. Amen. Iondrika ivavakintsika ry havana. Ry Andriamanitra rainay sy tomponay ary mpanjakanay eo, indre zany teny mamy izay nambaranao zay, fa mazana tokoa izay dia mitady vahaolana, mitady fanasitranana eny amin'ny manodidina amin'ny olombelona izay mitovy saranga aminay tokoa. Nefa fantatray tsara fa misy zavatra tsy mety ao ambadika izay fanampiana anay izay fanasitranana izay, fa ianao kosa nefa voavidinao teo amin'ny hazo fijaliana ka izay rehetra manatona anao, na marary ara-nofo, na manary ara-panahy, na marary amin'ny endrika inona ka mana-intaina omenao fanasitranana. Sotra betsaka anao foana tsy reraka miantso anay, tsy reraka mananatra anay, fanjara anay sisa Jesosy eo, ny miaino fa tsy mandre, miaino ny teninao, ary anaraka ny didinao dia azo fanasitranana izay. Sotra ny tehirizanao nreto vahoakanao nandritry ny herinandro, tapitra sady Jesosy ny herinandro zay dia saoranay ianao zany, ary dia mametraka indray ny andro ny androany eo am-pelantananao. Fantatrao ny amin'ny tokantrano tsirairay, mbola betsaka ny manana fanaintainana tokoa any, betsaka ny manana fahasairanana any, te hanatona anao fa tsy havelan'ny Satana, te hanao ny sitraponao fa toa voasakana fomba maro samihafa, anky hamarary ny saina ny fohamampana. Anio ianao, nambaranao taminy fa ianao ny mpanasitrana anay. Amin'ny anaranao Jesosy velona avy any Nazareta manodidina Satana rehetra hiala amin'ny tsirairay aby, te hiasanao Jesosy anatanteranao ny fanasitranana. Amarino aminazy ary androany fa raha anatona anao izy, anao ny asanao izy, anaraka ny sitraponao izy, eny anaraka ny didinao mihitsy, dia tsy tanterahanao aminay tokoa izay rehetra retina, fahoriana, fahasairanana, fiasanandoha izay nataonao tamin'ireo Egyptiana fahiny. Ko tanteraka aminay ny teninao, ireny Egyptiana hitanareo reny, tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Saotra Jesosy, saotra fanay masolo. Dia mametraka ny tsirairay ambany fahasoavanao ary, ka na inona ho tanterahany dia mba marino amin'ny Jesosy ny teninao hoe ho tahiko ianareo raha mivoaka, ho tahiko ianareo raha miditra, ary ho tahinao ny ankonany, ho tahinao ny asa fivelomany, indrindra tahio ny asa-panany, mba hiaina ao anatin'ny fitiavananao sy fanomponanao. Saotra fanay masina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ary ny firaisana ny fanay masina re, mba ho tanteraka amin'ny tsirairay aby isa tokantrano, ka namarinanao ny teninao asa matahotra, zao ombanareo mandrakariva, ambara-pahatonga ny fataperana izao tontolo izao. Mankasitraka Jesosy eo, saotra fanay masina. Aleluia. Amen.